Commune Ankilivalo Morondava, nila matanteraka talohan'ny taona 2024. Fifidianana 2024 inoko fa endriny vahoaka ka tsy anankirebirebena ho ny solombavambahoaka Roland Ratsiraka. Famonoana olona tamin'ny Boaron teny Ambohimahitsy mitaky ny amohanany marina ny fianakavian'izy dimy mirahalahy voaendrikendrika. Zoma fa 4 ny volana aprily ny taona 2024 faly tafahoana aminao indray ny tenako anatin'ny fampahalalam-bavao ny MBS amin'ny ity takariva ity. Manolotra ny araba ary tomboky lasy sy tomboky vavy manasanao anaraka ny fotoanany vaovao hatramin'ny farany. Araka ny rahantsika tao anatin'ny lohatenim-baovao teo ary ho any amin'ny faritra avy hatrany isika tao anatin'ity vaovao ity. Mahabo, Ankilivalo, Anailava, Bemanonga anisan'ny santionany amin'ny commune Anotsidiny Flou national na Tokotiko Madagasikara marika ravalomanana tany Menabe androany. Ny zany zava-misy ny resaka tamin'ny mponina ny tenany isan'ny mampitarena ny mponina any amin'iny faritra iny ny tsy fisiany fandriampahalemana fotoana hahafahan'ny Flou marika ravalomanana sy ny delegasion niara-dita amina nentana ny mponina isoratra anarana sy anamarina ny anarany ao anaty lisy mpifidianana. Charmano Menjanahary, Mathieu Princy. Marary ny mponina aty amin'ny faritry Menabe ny resaka tsy fandriam-pahalemana ho an'ny Bemanonga manokana dia misedra olana ny sehatra ny fambolena. Ny tafa tamin'ireo mponina anatin'ny commune miisa 3 ato anatin'ny faritry Menabe distrikany Morondava ny Flou marika ravalomanana tany keo maraina ary nitoy tamin'ny fanentanana ireo vahoaka isoratra anarany sy anamarina ny anarany ao anatin'ny lisy mpifidianana izany. Dia izahay eto sarany ako zananako nilanjeny regny mizaly ahy eto ary misaotry anao Andriamatoa Filoha nasiaro ity tanànana ity. Iny talombara atsimo ny lalanimbanareo nga talombary aby iny fambolea taloha dia atravaratsy ato misy tany agny amin'ny saiko na 10 hektara maty ziaby ny ranonay maty talombaranay ity amin'ny resaka rano dabara. Zaty fihinanam-bary tamin'ny fambolea taminao ny mamboly koa mahazo loko analika zao penary stock tapo zahay ato loza ty président ka dia misaotra anao mandalo eto fagnondroanao zao mandalo eto ary niara miresaka fagnotelonao tsy adinonao Bemanonga fa anao tsy maintsy manonga. Taoriny teto Bemanonga dia namonjy ny toeram-pivarotana omby eto Morondava ny Flou marika ravalomanana manjaka ny dahalo ka miravoravo tanana ireo mpiompy sy ny mpivarotra. Dahalo mangalatsy matongaly io manday basy io aty matetiky zay manao totakely zay agnarana toy matotakely magnena koa afa amitegna ao atao hoe ino tapakamany zao fanaovandreo azy anao fomarandray be zany asena amin'iny dia tsy mahavoarambo inona ino anao ravany fananana. Omby atao aminay eto zao iananako zao tsy misy satria ino tsy mampisy azy fa amin'ny vokatsy amin'ny dahalo hananiky tamin'ny tondrany lehilahy eo zahay ny maro mihitsy ndre omby atao aminay ato feno pitsena ty hananiky zao iananiky zao ndre omby eto tsy folo io zao vilita lagn'olo nanaky raiky amin'io agnaly eo misy 3 tapitisa vo azo am'raiky zay zany vo ambandrahany io zay nitevany marika ravalomanana io ny maro omby satria tsy nisy raha ny kotakota ny tato taminay tato amin'ny fandriampahalemana le zay tada ayazy ny taogno tsisy raty fa soa fandriampahalema milamy zay ta ayazy gnanaky zao tsisy zao fa magnara-pengesy avao magnara-pengesy tsy hoaniny tandrify tsy hoaniny katsaha fa naho hoanay ora mira velomanagna teo lembeny velogno rano nandeha ny dabara gnanaky zao grève vao ro misy fitondragna gnanaky zao fa tsisy raha milamy ampaidada zahay. Ankoatra ny tsy fandriam-pahalemana sy ny fanratsiny lalana dia mampikaikaika ireo mponina eto Analaiva ny vidim-piainana izay tsy mitsahatra miakatra kanefa ny vola miditra tsy misy tsy afaka anova izany toe-zavatra izany anefa raha tsy voasoratra anarana ao anatin'ny lisy mpifidianana hoy ny Flou marika ravalomanana. Tena mahita amin'ny fahasahirananareo sy ny fijalianareo azy zao hita amin'ny masoko zay no mahatonga eto amin'ity commune Analaiva ity satria ty olona miaraka amiko ty olona mponina eto aminareo eto de ozy izy hoe andao mbo hany aminay dada fa tena mijaly le olona de mijery anareo aho zavatra tsy misy azo hoanina le midy satria tena avy any Chine sy avy any tena kafany daholo fa le sakafo hoanina ny tena tsampy zay nandeha teria tsena lombo teria zao teo zara raha misy omby eo satria lasa nidalo daholo ny omby mizay zany a fandriampahalemana mihitsy tsy misy eto rehefa tsisy fandriampahalemana tsy afaka miasa nareo tsy afaka manao nin'inona lain'ny olona
nefa tasa daholo ny ankamaroan'ny olona ty. Zany tasa zany mila hoe matoky tsara izy fa vokatra vokariny alainy rehefa avy eo ny ompiompiany vanina sady azo ny amidy. Nefa tsisa zany aty. De tonga ty mijery alizy mijery ny tsena gaga tena gaga sao amty taony ty iova ny fiainanareo reo. Tena olona manana maizy azy ny olona tena lariva ty avy amena be aty. Mafantatra tsara ny hoaviny ny taranany. Fotoana ny fampaherezan'ireo vahoaka sy ny filomarika Ravalomanana, ny fifanentanana ho amin'ny fanantenana ho amin'ny hoavy tsaratsara kokoa, ny fampizarana teo amin'ny vahoaka ny Menabe sy ny filomarika Ravalomanana. Iverenantsika eo ihany ny vaovao avy any amin'ny faritry Menabe iny rehefa avy eo rehefa vonina ny sary avy any an-toerana fa irosotrana aloha isika ao anatin'ny fampahalalam-baovao tsy atao ampiamotra ny dian'ny filoha nasionaly ny atoko ty mamarika Ravalomanana ny endrika fanakatsakanana rehetra ataon'ny fitondrana hoy nambarany solombavambahoaka Todisoa Andriamampandry. Rehefa tsy mpitandro ny filaminana no ampiasaina dia ny herinaratra indray no ampijaliana ny mponina Morondava nanomboka omaly. Fotoana nahatongavan'ny filoha marika Ravalomanana tany an-toerana. Ravirazafy Mahenina sy Tahirinaina no mitondra amintsika ny famotinana amin'ity androany ity. Mibaribary fa halan'izao fitondrana izao ny fitsidiana nataon'ny filoha Ravalomanana amin'izay toerana rehetra lihany. Sakanana ny fomba rehetra ary voasazy miaraka hatramin'ny vahoaka toy ny any Morondava izay tsy nisy herinaratra nanomboka omaly no ny olana famatsiana solika ho ny tompony andraikitra. Araka ny fanakanana ataon'ireo fomba rehetra ny filoha Ravalomanana sy ny timma tompoko vao maika itiavan'ny olona azy. Ary tsy misy miverina zany, tsy misy hoe mitsotroka andraikitra zany na mitsoka didy zany na atahotra. Fa iny zao dia lasa ny Morondava ka dia sakany rasa ory vahoaka na misy jiro na tsy misy jiro dia tsy miembotra amin'izany ny filoha Ravalomanana sy ny mpiara-miasa rehetra any. Inina tapahina nefa ny herinaratra ny Morondava raha ny fanazavana adiny kanosy izany entana mpanginana ny hetsika ity filoha teo aloha ity izay manentana ny olona hisoratra anarana anaty lisy-pifidianana asiana marina ny anarana eny amin'ny fokotany. Mifanohitra amin'izay kosa ny any mpitondra vidina hatramin'ireo mpisehatra amin'ny lavanilina mba hamelona toerana toy ny tany sambafa. Zao natao hoe sabotage. Ahoana hatramin'izay tsy misy filazana manokana tahaka izao. Fa rehefa tonga ny filoha Ravalomanana sy ny ekipany dia lazaina fa tapaka ny jiro zany satria ho avy izy hiaraka amin'ny vahoaka. Dia izy zao any Sambava tany madaholo ny olona ary tena mampalahelo. Dia nga hoe hijery an'le mpanao lavanilina ianao, le tatsasy, le ampamokatra sy le mpanondrana mpandraraha vanilina sy le mpandraraha dia ahoana moa zany dia orange daholo no nanaovan'le olona. Dia hita ke zany hoe mena le t-shirt orange daholo zany le olona dia hita ohatra hoe taterina le olona, titerena le olona dia karamaina le olona dia tsy maintsy tonga zany nga dia orange daholo ve zany dia TGV daholo ve zany IRT daholo ve zany le olona mpanao an'le lavanilina. Saika manerana ny nosy no mikaikaiky amin'izay fahatapahany jiro izay. Olana eo amin'ny solika ny voalaza ao anatin'ny filazana fa antony tsy maintsy isiany delestage hoy ny avy eo nivon'ny jirama. Hatreto izany aloha dia tsy mbola misy vahaolana maharitra ny momba izay herinaratra izay. Iankina ny fiveloman'ny olona marobe anefa mitombo ny fahavoazana teraka ny tsy fisian'ny jiro sy rando. Andry Miaratiana, Manora Andriamalala. Olona ny solika famterany fitaovana saika izay matetika ny fanazavana entiny tompony andraikitra eo nivon'ny orinasa jirama manoloana ny fahatapahan-jiro sy rano lavareny manerana ny faritra maro manerana ny nosy. Hitarafana ny zava-misy fa tsy mbola misy hatramin'izao ny vahaolana maharitra ho an'ireo mpanjifa. Tsy hita anatin'ny taremarika ny faktura nefa ny fahatapahana lavareny sy matetika fa toa vao maika aza mampitangana izany. Ankoatra izay, tsy misy ny fanonerana ny fitaovana simba vokatry ny fiakarana na fidinana tampoka ny tension-jiro. Mangony fotsiny tsy fandripalemana ateraky ny aiziny. Jeto zany vahaolana amin'ny fanjakana mbola tsy mahavaha, mbola tsy tonga amin'ny izay tena tadiavina. Tsy vitany hoe tadiavana solution mahimaika fa tsy vitan'izany fa tena tokony fieritreretako azy zany fotodrafitra tsara manontolo mihitsy tokony misy fanivana. Tsy mahavaha azy zany le tolotra omeny jirama tsy ampy mamaolana. Tsy fantatra fa raha fandiniko azy eran'izao tontolo izao ngambany ao anatin'ny firenena misitraka jiro lafo indrindra atsika eto Madagasikara na ny rano dia vahaolana amin'izay ve tsy mba mety raha mbola mitohy zany zao mety hisy fiantraikany ratsy eritreretako azy satria mety tsy ho zakany vahoaka tsony. Dobo
mampiasa jiro pétrole ohatran'izay lavitra be tena lavitra be tsisy tokony jiro zany aloha zany fahasalamana ny jiro fahazavana raha tsisy ny rano zany rano madio tsy maintsy miditra ny aretina vidina fanafody nefa irasika mahita fa lafo be tena lafo tsy mahay miteny daholo hoe za tena mavahany eo dans quelques mois dans quelques jours tsy fantatra hoe ahatra mataona ve dia ohatran'ny comme d'habitude alay izy ohatran'ny hoe neo ihany neo facture raha malala fa facture hoe raha tapaka ny jiro nge tokony mba miena ny facture nefa vao may misaugmente le izy talohany hoe rehefa manimba zavatra ny jiro ma dia manao déclaration le olona ao anatin'ny tokantrano satria miakatra le tension dia may le appareil ao an-trano dia zareo miantoka taloha nefa amin'izao tsisy an'izany intsony Mahiva tanàna Manakara Ambovombe Toliara Ambanja Morondava Ambatondrazaka Antsohi sy ny faritra maro manerana ny nosy no miara-misedra olany jiro amin'izao fotoana izao. Misy fahatapahana mifandimby na manontolo no ny fahatarana famatsiana solika raha ny naoty samihafa ny paritaka tamin'ireo faritra ireo. Ankoatra ny sakafo, anisan'ireo filana fototra miantoka ny fampandehanana ny fiainana andavanandro ny jiro sy ny rano kanefa tao antsirambina ny fisitrahan'izany ka mamotika ny fiariana sy ny fiainan'ny olona. Ny pejiny politika mifandraiky amin'ny fifidianana dia tsy mbola mahafapo ny fiasan'ny Vomira Maleo tena misana ny fifidianana na ny seni raha tsy lany ny volavolan-dalàna ny tsina lalam-pifidianana hoy nambarany solombavambahoaka ny Madagasikara voafidy tao Toamasina. Ankilan'izay dia matoky ny fahendren'ny vahoaka malagasy Roland Ratsiraka fa tsy fidy filoha amin'ny firenena mpandatsaka lalan'ny firenena tahaka izao intsonty amin'ny fifidianana manaraka. Avitra solondray sy mbola hava-tsara. Enim-bolana mahery kely dia iroso amin'ny fifidianana filoham-pirenena isika eto Madagasikara raha ny tetandro nomen'ny CENI. Maro loatra nefa niendrika fandrebirebena amin'izao fotoana fotsy irosona amin'izay fifidianana izay. Ny arahana hitany tsy fahataterahan'ny fampanantenana sy ny politika ampampandrosoana nataon'izao fitondrana izao. Amin'izao fotoana izao anefa toa hita taratra fa mamono afo amin'ny olona novoleny ny fitondram-panjakana. Ny vahoaka ny tompony teny farany afaka mametraka sy manova izao fahantrana izao. Fa mbola hifidy ndray vahoaka hoe t-shirt sy ny sisa dia minoana anao fa tsy androso mihitsy Madagasikara mandrakizay. Vahoaka ny manana fahefana momba ny fifidianana. Fanjaran'ny vahoaka le ambaniana io manao safidy amin'ny sainy fa tsy amina t-shirt hita miparitaka na vola entina miparitaka non. Ary za matokony vahoaka malagasy hoe ifidy amin'ny fotom-pisainany amin'izay izy fa tsy fidy amin'ny zavatra entina mandritra ny fampelezan-kevitra. Manaprofo zany ny olona ny lavanila amin'ny faritany folo eto amintsika ny tao sambava izay niteraka resabe. Hitantsika ane tany ny filoham-pirenena tany sambava potika ny sehatra lavani. Maro ny olona mivarotra fanana, mivarotra tsy afaka mandefa ankizy mianatra, fahasalamana tsy mandeha miloana. Dia ny vahaolana entiny na ny metikotika anankiray izy ho an'olona anankiray. Azonao? Fa nambaniana vahoaka ane zany. Raha mbola nambany vahoaka foana ny olona mitondra antsika eto tsy androso Madagasikara. Tsy misy afa-tsy ny fanadiovana ny tokotany laovana izay mahavoasarinitra ny CENI amin'izao fotoana no vahaolana ho hiatrany ity solombavambahoaka voafidy tao Toamasina ity. Andrasana ihany koa ny fandiniana ny volavolan-dalàna natolotra ireo solombavambahoaka ahafahana mametraka ny tena fahaleovan-tena ny rafitra hikarakara ny fifidianana isian'ny solotena tsirairay avy amin'ny antoko politika mba hampangarahara sy ekendrehetra ny fifidianana. Teboka mila apetraka isi ny fampandrosoana tena izy ny fitsinjaram-pahefana ny famelana ny komina Izakatena fanampina ny tosika no andrasana fa tsy fanagiazana ny etra izay entina ampandrosoana ny eny fotony hoy ny fanehoan-kevitra nandritra ny famelabelaran-kevitra na raha nahady hevitra no tariny solombavambahoaka ny Madagasikara Roland Ratsiraka sy ny mpanolotsain'ny tanàna n'Antananarivo tetsy Antaninarenina mampanahy ihany koa ny mety sy ny fifidianana kominaly amin'ity taona ity raha ny toetra rano jerena. Avitra solondray sy mbola hava-tsara hatrany. Efa voafaritra anatin'ny lalàna ny fametrahana ny komina izay sokajiana ho kitry faharan'ny fampandrosoana. Tsy izay nefa ny zava-misy satria na ny entrana ny fitantanana dia sahan'ny fanjakana fohibe avokoa. Zarara misy 500 sisa no anjara miverina ho amin'ny fampandehana andrara eny fotony. Tsy afaka manao na inona nakory araka izany ny any amin'ny tany alavitra indrindra. Mila pitomboana avolo eny ny fanampiana 30 tapitrisa ariary omenan'ny komina mba hanamora ny fampandrosoana. Satria rehefa mahazo vola ny 30 millions d'ariary ny komina dia mandoka rano izy amin'ilay izy.
tsy afaka manao asa izy a na resaka lalana io a na resaka barrage io a na resaka fanampinan'ny tantsaha io a satria rehefa miresaka tsika ampandrosony commune kito farampandrosony Madagasikara de mila ny olona mihitsy zany mandroso mila afaka mianatra ny mpianatra ny ankizy afaka miasa ny olona mampitombo fampidiram-bola ny olona ary indrindra zany manodidina ny famboleny zany satria ny ankamaroan'ny commune 7% dia any ambanivohitra daholo dia anisan'ny azahoana tsika an'izany vola zany ajanona any resaka stade io ana misy 120 milliards d'ariary ane ny resaka stade fa ataovany amin'ny commune le mampanahy nefa nisy ny fifidianana communal sy ny mpanolotsain'ny tanàna amin'ny ity taona ity raha izao toedra raha izao raha ny fanazavana hatrany fa io fitondrana io dia mijery ataontsika ozy ny teny frantsay le jour dia mety ahemotra zany ny fifidianana be ny tanàna fa io zany a dia profo mitoka amin'ny tenda fa tsy mahay mitantana zany le fitondrana ankehitriny satria atao petatoko daholo ny zavatra rehetra hitatsika fatapoky fatapireneny commune noraisina ohatra nandritra ny famelabelara-kevitra sy ny ady hevitra androany ny commune renivohitra Antananarivo sy ny commune Toamasina mitovy ny olana hita sy ny fitakina nataon'ireo mpandray anjara dia ny fametrahana mangarahara sy fahaiza mitantana mba hitondra vokatsoa ho an'ny mponina. Ny pejiny politika izay hatrany ary mbola tsy naneho ny fahavonona ny atrika sy andray anjara amin'ny fifidianana ho avy ny antoko politika otrikafo hatreto. Aleo apetraka aloha ny fitsipidalao madio sy ny fifampiresahana eo amin'ny hery rehetra vao miditra amin'izany izahay io ny antoko otrikafo hatrany manara-maso ary hijery akaiky ny fizotry ny toedra raha kosa nefa ny antoko raha nambaran'izy ireo androany nandritra ny fampahafantarana ny firafitry ny birao vaovao ny antoko otrikafo. Njavandremahefa Andra Kotomalala. Mafampana ny rivotra politika misy eto Madagasikara ankehitriny samy manao izay fomba hisintoman'ny fon'ny vahoaka narady azy hamandritra ny fifidianana ho avy ny antoko politika misy eto amintsika. Mandeha ny fitetezam-paritra ho an'ireo antoko politika sasany raha toka amin'ny alalan'ny fizarana zavatra sy fitokanana fotodrafitrasa no anehoan'ny mpitondra izany izay efa miendrika fampelezan-kevitra mialohan'ny fotoana. Ho an'ny antoko politika otrikafo mbola mijanona eo amin'ny fanomezana torohevitra sy ny amin'ny tokony irosona amin'ny firesahana andatabatra boribory aloha ny antoko hatreto. Izay aloha amin'izao fotoana izao dia mbola mijanona eo amin'le hoe mila fifampiresahana io fifidianana io mialohan'ny anaovana azy. Izay aloha zany mijanona amin'izay ary tsy miova ny hevitray amin'izay lafin'izay zay moa hevitra ary sosikevitra ohatrany sosikevitra rehetrarehetra fa miankina amin'ny fahefana tanteraka ihany io satria zareo ny tompon'ny fahefana fa ho anay dia ny mametraka fotsiny hoe ny fifidianana teto nge noloharanona crise foana teto amin'ity firenena ity zay le ataontsika hoe crise post électorale raha zao ambiance misy mialohan'le fifidianana zao ohatrany manahirana be le izy ka manery zany ny otrikafa amin'izao fotoana izao tsy mbola afaka iresaka mihitsy hoe hiatrika na tsy an'izay fifidianana izay fa ny fiatrehany ndra raha-pirenena kosa aloha iny zany dia zavatra atao. Ny faran'androany moa ny zaika be nataon'ny antoko politika otrikafo nampahafantarina androany ihany koa ny firafitra ireo birao vaovao mandrafitra ny antoko mandritra ny 5 taona manaraka. Voafidy ho filoha fahatelo hitarika ny antoko nandritra izay fotoana nijoroany izay ny sekretera jeneraly teo aloha Elia Rabivahiny. Tsy miova ny foto-kevitra nijoroany hatramin'izay dia ny tsy fikaonandoha amin'ny any ivelany ny fiandrianam-pirenena ary ny fitakiana ny tany tandalana. Politika izay hatrany mila esorina anatin'ny saina ny fanekena ny zavatra tsy mety sy tsy rarina eto amin'ny firenena hoy avy amin'ny fiombonana ny zanaka sy zivan'ny Madagasikara tamin'ity androany ity. Fotoana hametrahana andinam-pokon'olona sy ny rindran-damina sy ny fanomezana andraikitra ny olom-pirenena izao zava-misy izao ka dia ny antoko politika ny mila mitondra izany ho an'ny Malagasy. Fanadiadiny avitra solindray be sy mbola ava-tsara. Tsy samy joro amin'ny maha olom-pirenena azy intsony ny Malagasy, tsy samy manohana sy maneho ny heviny. Ny olom-pirenena dia mahafantatra fa manana ny zony ary mandray ny andraikiny sy adidy miaro izay zony izay anehoan'ny fitiavan-tanindrazana. Tsy tantaratra ny fireo amin'izao fotoana izao noho ny antony maro izay novolena nandritra ny fotoana efa ela. Fotoana izao anarenana io fotom-pisainana io izay mitaky finiavana avy amin'ny tsirairay. Tokony azo valiana raha ohatra izay tokony tandrify azy. Ny tanjony tsy fizazema dia hoe ahoana anentina ny tsirairay mba ho azo valiana zay tokotry ho valiana. Rehefa tsy mety dia lazaina hoe tsy mety. Zay ihany mahatonga antsika hatramin'izao zany hoe lasa efa io ny oko dita ahoana ny antony mahatonga an'izay voalohany mety hoe tsy te hadifitra izy. Ny antony faharoa koa
ataontsika hoe tsy fahalalana miantony fahatelo ary tsy kely fa mahatonga an'izay hoe izy zany tahotra efa nisy angety aloha natonga raha tsy mandrava resaka fokon'olona iny zao azo iverenana tsara iny. Misy koa taty aoriana tamin'ny 91 nanao le forum régional forum isambaratona be dia be hatrany fokotany misy forum tsikelikely de misy la forum régional de la zao de izy le forum igny zany malalany iny ao zany samy teny le olona de zao tokony atao zao tokony de iny miakatra de miakatra. Miova tanteraka ny fomba fiasan'ny atoko amin'ny fanapariahana ny foto-keviny manimba ny sotoavana sy ny fitsipika ny mahatoko azy ny fizarana akanjo sy tambiny anykarakotra tanteraka ny fahatsapan'ny olom-pirenena ny andraikiny sy ny adidiny eto amin'ny firenena. Mitaky andraikitra sy fanovana goavana avy amin'ny atoko politika tsirairay izany ny famolavolanan'ny olom-pirenena hitsiriny fitiavan-tanindrazana indray ahatrarana ny tena fampandrosoana ny firenena ary indrindra ny fametrahana ny toe-tsaina mahamalagasy. Taoriny fiatony famoahana passeport dia misy ny fandaminana vaovao eny anivon'ny Sampandrara Misany izany etsy Anosy. Nanomboka androany araka izany dia nahato aloha ny fitakiana ilay lettre d'hébergement izay niteraka resabe sy fimenimenoana teo amin'ny olona izay nanatanteraka ny fanaovana izay passeport izay. Nateo azy ny fanapahan-kevitra maro ny nanao fitarainana noho ny tsy firindran'ny asa eo amin'ity Sampandrara ity. Ando Miaratiana, Manora Andriamalala. Filaram-be etsy amin'ny Sampandraran'ny passeport Anosy tato anatin'ny andro maromaro zay. Niteraka fimenemenomana teo amin'ireo mpangataka passeport ny zava-nisy. Maro loatra ihany koa ny taratasy takiana ka mampitarasoka ny fangatahany. Nisy ny fandaminana vaovao nanomboka androany, tsikaritra fa mbola nisy ihany ny filarana. Nisy ireo olona tonga vao maraina kanefa tsy voaray, nanasaina ny verina ny ampitso. Tsy afenina hoy ny faneho-kevitra fa misy tsy firindrana asa ka mampahazovana ny kolikoly ao amin'ity Sampandrara ity. Mila feno avokoa ny antota taratasy rehetra ilaina mba tsy very maina na lany andro vezivezy hoy ny sasany. Tonga teo maly dia nilahatra latantrano tamin'ny efitra sasany maraina dia tonga teto teo amin'ny enina eo dia nahazo numéro 84 zany hoe be dia be zany olona milahatra eo manomboka amin'ny maraina be dia rehefa te azo numéro zao anao dia tonga fa maraina be dia azoko le numéro dia natoroko le dossier dia zao zao manao any nasiany zareo hoe andeha mandohan'le vola zao fa betsaka ny olona tonga avy dia amin'izao tsy mirenseigné dia rehefa tonga ao alohany zay hoe misy zavatra zao tsy ampy fa tokony mba hoe fantatra tsara ina daholo zany ny document ilainy no fanaovana ny passeport rehefa ny documentanao en ordre dia tsy misy olana mihitsy satria tamin'ny herintaona angamba zay na roa taona dia milamina tadiavy ny acte de naissance ny résidence sy ny karazany toy dia tamin'ity lasa ny asarotra be le izy satria misy ara-manontany hoe maka nationalité any amin'ny tribunal iny carte d'identité nationale iny ve tsy efa manambara fa nationalité malgasy ianao fa atao inona koa ny malgasy mbola angataka nationalité malgasy ohatrany hoe fifamezivezen'olona izy désolé pour le mot miamerde olona lery zareo zany satria raha leo le olona dia manome vola ka raha manome vola ianao dia tonga dia vetivety iny dia vita izay le mampalahelo aminazy. Namoaka noty ny polisy-pirenena misana ny fanomezana passeport omaly fa ato aloha ny fitakiana ny lettre d'hébergement afangianana ny fandiniana sy fankatoavana ny antota taratasy ilaina amin'ny fahazona passeport. Misokatra amin'ny enora maraina ny fandraisany ireo antota taratasy ilaina amin'ny fahazona ny passeport. Ny vaovaon'ny tranga-piarahamonina Kosindray ary dia nidina an-dalambe ny lanja Sorabaventy ary naneho ny alahelo sy ny atezerany io arivo ny mponina etsy Ambohimahitsy ary ny fianakavian'izy Dimirala voasambotra voalaza fa nanendaka olona ka nikapa tamin'ny Boiron teny amin'ny Rokady ny alatsinainy pakalasa teo. Tsy meloka ny zanakay hoy ny faneho-kevitra ka mitaky ny amoahana ny marina sy tsy misy atakandro ireo zaza voatazona amponjy ireo. Teny an-toerana nanangona ny vaovao ary Ando Miaratiana sy Manora Andriamalala. Tsiotsioka, orakoraka, filanjana Sorabaventy namakivaky ny tanàna no nanehoan'ny mponina sy ny fianakaviany ireo Dimilala amin'ny jirinamponja voalaza fanamon'olona sy mpanendaka amin'ny Boiron teny Ambohimahitsy io arivo io. Tsy nahavita nanao io asa ratsy ny zanakay io ndray aman-dreniny fa lambe folany voalaza fananendaka tamin'ny fotoana io izy Dimilala ireo no nandalo teny amin'ny Rokady andeha hamonjy fodiana eny Ambohimahitsy no sendra azy ireo rehefa avy nijery fety teny amin'ny Coliseum.
namonjy ireo olona voaendaka izay nyantso vonjy izy ireo ka tratra farany niaraka tamin'ny boiron izay natsipiny ireo olon-dratsy ka notsiponiny izy ireo olon-dratsy moa nitsoaka avy hatrany raha pitso maraina maheno le ramatoa voaendaka vady le miaramila zany hoe zahay aneka narovana zahay na eno zany hoe le olona niaro anazy voasambotra dia lasa izy nandeha nakany amin'ny tsara lalàna nijoro vavolombelona hoe niaro anay reto olona reto fa raha tsy nisy an'reto zay de maty zay niaro tany nandeha nijoro vavolombelona tany re olona reo ny zavatra mahagaga nefa de hoe ahoana ny mbola itoizany io affaire io efa fantatra fa tsy manao zao reto ankizy reto mbola nito tany amin'ny fitsarana efa fantatra fa mijoro vavolombelona reto le ramatoa nendahana dia mbola nalefa tany amin'ny any tany mora ihany le zaza potsika tanteraka no avin'izy dimla izay mbola tanora vao eritreriny manodidina ny 12 hatramin'ny 12 taona anatin'ny fianarana siasa tsy meloka kanefa nanaovana fietsika mamoetra nalalambaraka teny amin'ny tambazotra antserasera niara-ny herisetra sy ivono ary fandrahonana samihafa hoy ny fanamafisana mena frais zany zareo hoe hitondrana le ankizy amin'ny tomobile mena gasoil inona ny teo fa netiny zareo ny rombony any senina hafa baraka ny zanakay nefa tsy namono olona zanakay tsy nidariko a boiron de ozy izy sady taitra be le polisy nijery anay nanao ohatra zao satria izay mianaka ny nanaraka voatoriny de ozy izy hoe hitanay fa matanjaka ny dala hitanay fa natanjaka le rono ozy izy de netinay nandeha ty tongotra nefa zay ny terena namoaka le vola zay ary tsy nafoininakanina tany nefa mipresendry zareo zay kamina rambokazo angatahana ty aminay na ny sakafony zareo tao amin'ny fitsarana ary mbola netoanay nefa ny zanakay tsy nangalatra tsy namakitrano tsy namono olona ka mba mangataka zay tompoko mba andeha ny olona manao an'le eloko zao miriorio mbola mamono olona any ny taranakay nefa ny de midy any zisko zao zaza mbola mianatra zaza mbola miasa tsy nankatra amin'ny farany fa mitaky tsy misy atakandro ny amoana ny marina momba ity raha ity ny amoana azy dimla ary ny fisamborany ireo olona tena navandoza ny fianakaviana tsy misy etona de olona ray raha manamarina fa manao an'izany zavatra zany reo zaza reo ka raha tsy tratra mbodiomby reny zanakay avoahy tsy misy hatakandro eto zay mbola tsy nanao ninina treto fa zay zany tsy hitsahatra treto tsy mijanona treto fa ny zanakay voadariko ny zanakay liditra ny aponja dia tsy mandefitra amin'io izahay manomboka zao eto ihany koa zay de miantso hoe efa tena diso be loatra le tsirariny eto amin'ity fireneny ity amarino aminay fa tena miaro ny voaka madinika ianareo amarino ny eknisy fokotany teny antoerana fa misy ny tsy fandrimpalemany any amin'ny tanàna misy azy ireo tsy nisy ny taratasy fampisamborana na nandalo teny amin'ny fokotany momba azy dimla akory tsy mbola manana taratasy na fanamariana manokana tena amin'ny fokotany ihany koa izy dimla ireo ankizy ireo zany satria tsy maintsy misy zavatra ataony zany de mety fantatra iray aman-dreny fokotany kanefa mbola tsy nisy affaire zany na atao hoe fitorina na zavatra nitranga na ataon'ireo ankizy ireo ka nandalo tao amin'ny fokotany tsy hitsaratra amin'ny etsika taona ireo fianakaviana raha tsy mivaly ny fangatahana amoana azy dimy rahalahy efa niatrana tena antoerana ny mitandry filaminana manoloana ity hetsika nataony mponina ity ny pejy ny fampianarana kosi indray dia nitomboisan'ny kandida hiatrika ny fanadina-panjakana bakalorea amin'ny ity taom-pianarana ity raha oharina tamin'ny taondasy mahatratra 9,794 hetsy ny nisoratra anarana raha natratra kosa 7,970 hetsy ny tamin'ny taona 2024 ny kandida nisoratra anarana manerana nosy araka ny tatitra navoaka ny ministera ny fampianarana ambony sy ny fikarohana ara-tsiansa Antananarivo no ahitana mpiadina betsaka indrindra manerana nosy 3,907 alina raha mahajanga kosa no mpiadina ambany indrindra manana kandida 3,2 alina tsy aivina fa ny 7 aprily teo no nikatona ny fisoratana anarana ho an'ny fanadina-panjakana bakalorea ny 17 hatramin'ny 1 jolay no anatanterana ny fanadinana ary ito kosa ny 4 hatramin'ny 17 jolay izany ho an'ny manala bakalorea teknika. Ny endanjatrano ny fahaiza-manao ny mpiasa malagasy amin'ny fiatrena ny asa ankehitriny mila hamafisina amin'ny alalan'ny fanomezana fampiofanana izany isina ainga avao hitondra fampandrosoana maro lavy. Ando miaratina Manora Andriamalala.
maro amin'ny mpiasa malagasy ankehitriny no tsy ampana tsy manana ndraikefa sy ny fahaiza-manao ampanatanderana ny asa lesy goagoavana tsy sy ny fampandrosoana tsy maintsy hofanina ny mpiasa na ireo famperinasa na ireo voahiditra eo amin'ny sehatra ny asa ampiroborobo ny sehatra misy azy mpiasa miantsehatra amin'ny lamba toy ny fitafy sy ny kojakoja isan-karazany no nisitraka fampiofanana tamin'ny alalan'ny fandaranasa intérêt national prioritaire na ny INP no volavolain'ny tahiry famatsimbola fampiofanana ny mpiasa na ny FMFP. Ny olombelona no arena dia ny asa sy ny fampananana asa dia miankina amin'ny fahaiza-manao ny olona dia tsapa zany fa mevitsy zany ny olona manana ny traikefa ahafahana manatanteraka ny asa dia zay zany anisan'ny atrehan'ny FMFP koa ny fanomezana fahaiza-manao ny mpiasa malagasy na amperinasa na alohan'izy miditra ao anatin'ny asa le ataontsika hoe prix emploi. Ataovy andohan-draharaha ihany koa ny ampidirana ireo mpiasa anatin'ny sehatra manara-dalàna. Dia misy voly anankiray io reo mampiditra an'ireo mpiasa fantanina mipetraka toy atao hoe informel satria misy an'ilay prix emploi zany atao dia ireo mpiasa zay hofanina zay tsy ao anatin'le formel fantanina reo tao ezahana hiditra le orinasa misy azy ao anatin'le formel ka ao anatin'io programanasa INP io daholo izay volet rehetrarehetra zay mpiasa mpanao asa tanana momba ny lamba ny akanjo ary kojakoja samihafa nitondra takaitra vokatry ny Covid-19 ary ireo mpiasa mivondrona ao anatin'ireo FP na ny groupement des entreprises franches mahatratra 3.9 no nisitraka ity fampiofanana ity nandritra ny 9 volana nanomboka ny 9 aogositra 2022 hatramin'ny 9 desambra 2022 lasa teo tany Antsirabe, Antananarivo, Nosy-Be ary Toamasina. Fampiofanana izay novatsiny ny tahiry famatsimbola ho an'ny fampiofanana ny mpiasa no tohanana ireo sehatra tsy miankina samihafa arabola avy amin'ny FD afaka nisitraka fampiofanana avokoa ireo mpiasa tsotra hatramin'ireo tompona andraikitra ambony eo anivon'ny orinasa. Koa satria efa vonona ary ny sarotra dia iverenantsika ny vaovao avy any Menabe iny. Isan'ny komina notsidiny ny Front National ny Atokotim mamarika ravalomanana tamin'ity androany ity ny tao Ankilivalo Morondava. Nijoro ny mponina vavolombelona nandritra izany fa nila matanteraka ny mponina tao amin'ity komina ity nandritra ny fitondrany. Jarmanomenjanahary sy Mathieu Pressé. Isika vahoaka ety fotony ihany no voamafy sy ho fatiny dahalo eto raha toka manaiky ataon'ny olona ambony sasany ho fitaovana angala rambato hoy ny filohan'ny distima eto Morondava raha nitafa tamin'ireo mponina teto Ankilivalo. 2008 mamokatsy firigony hanany zao mandroso zay sa miemotry firy ny mpitandro filamina iagny dalo vonoiny dalo tamin'ny 2008 firy hanany zao mandroso ve zay sa miemotry vaolana misorata agnara agnaty lisy mpifidiana mba ahafahantsika ifily raiky zay avao gny lala raiky zay avao nao nareo longo nareo baba nareo neny se fokotany mitongava saina amizay tsika iaby zay se fokotany manomboky eto satria toy gn'antony fa longonao president fokotany iampagnodiky vato avao romatiny dahalo lany fanagnany tongava saina tsika president fokotany manomboky eto tsika mpiarabelo iabiaby tsika olo pirenena samby magnaraha maso lisy mpifidiana arao maso miaraka amizay koa gn'asan'ny se fokotany. Manoloana izany dia mila mandray andraikitra ny rehetra hoy ny sekretera general ny Antokotiko Madagasikara. Noho izany aho dia tonga eto zay manentana anareo satria nareo dia tsy afaka hifidy, nareo dia tsy afaka hanara-maso ny fizotrany fifidianana, nareo dia tsy afaka hitory raha tsy ao anatin'ny lisy mpifidianana. Noho izany dia mbola manana hatramin'ny farany volana May isika hanara-maso ny anarantsika sao dia tsy ao anatin'ny lisy mpifidianana. Tsisy fomba ahafahana mitondra fampandrosolona ny atoko politika raha tsy tonga eo amin'ny fitondrana izy. Na inona fangatahanareo amin'ny dada hoe vonjeo zay dada fa mijaly, vonjeo zay fa tsisy fandripahalemana, vonjeo zay fa ratsy ny lalana. Raha vao tsy tonga eo amin'ny fitondrana izy tsy afaka manao an'izany. Efa nisy ny toromarika voarakitra ao anatin'ny flyers, toromarika mahakasika ny zoma olo-pirenena. Mila mandeha mifidy rehefa voasoratra ao anatin'ny lisitry ny fidy any amin'ny fotoana ny fifidianana. Ary ao anatin'izay isika manara-maso ataotsika andro-maso bokon'olona toy ny telo lay namana teo aloha teo hoe mila sa mijoro miady amin'ny tsirariny miady amin'ny tsy ara-dalàna fa ijorotsika hatramin'ny farany izay fiarovana ny marina izay mba hasoa ny vahoaka. Tsy ho tanteraka daholy
ny fikasana tsara nareo rehetra izay jalonareo ka angatahanareo amy dada ny fanasitranana zany a raha tsy tanterahanareo atsakany sy andafany ny voasoratra ao anatiny ty afisy ty. tokony ho samy tahaka ny zo ny olom-pirenena ho iatrany ny fanazavana. zo sy andraikitra ny mifidy tsy afaka mifidy raha tsy voasoratra nary agnatin'ny filasim-pifidianana mbola mahazo marina ny lisitra agny amy fohy be na agny amy fokotanitsika mandrapatonga ny farana volana me kararoty fa zao ny fotoanany mpamiverina amitsika vahoaka ny fahefana zao raiso an-tagnany ny andraikitrao misorata anarana fa rehefa tonga ny fotoam-pifidianana zay tsy maintsy atao amity taony tya. Ny tonga miaraka toy izao no fanombohany fa no miasa miaraka no fahombiazana hoy ny filoha Marc Ravalomanana. Zavatra efatra no fantako. Voalohany, tsy fandriam-pahalemana president tena tsy lahitra. Marina ve zany? Mijaly izy ahitantsaha fa tena tsy tompony zay fa mpiandretana fotsiny ary indrindrindrindra amty ranony daba raha ty. Marina sa tsy marina? Dada, ianao manala tsara satria anao tatsaha. Raha mbo misy azo atao ny anatsarana ny fambolena sy ny fiompiana ohatran'ireny PSD retorore ampio zay dada. Marina sa tsy marina? Tsatsaha malala tsara ohatra ninona lizy satria matetika dia ny vidiny vokatray zara raha misy vidy satria nahoana ratsy ny lalana dia mpanararoatra be daholy ro mpanelanelanyireo izy ko nefa tsy azo mena tsiny noho izany tena faly amresaka aminareo mivantana fa zao eno tsara ty tsy afaka nampy mihitsy anareo raha tsy misoratra anarana ty zany le hoe soraty ao anatin'ny listy mpifidy ny anaranao fa raha tsy voasoratra anatin'ny listy mpifidy ny anaranao dia tsy afaka anao nininona mihitsy anao tsy afaka anampy any dada tsy afaka anao zay fandarahamaso anatin'ny bureau fokotany tsy afaka hovidina koa anao na se fokotany ary tsy afaka mba hitory anao raha misy tsy ara-dalàna ao. Jereo topo isidanana ity taona 3 sy 4 ity zany hoe tapitra amity ny taonany filoham-pirenena amizao fotoana zao tsy maintsy miala izy satria manda tsy maintsy miala. De tonga zay zany zao va any aminareo doly amizay zany zao ny fahefana rehetra raha be indrindra hoe aminareo enim-bolana sisa de vita teo. Taorian'ny fampitafana filoha Marc Ravalomanana teto dia anjery tena zava-misy iainan'ireo mponina eto Ankilivalo ny tenany vahoaka marobe hatrany no nanaraka azy nandritra izany. Fanatanjahantena mankalaza ny fahafolontaonany sy ny UCM Sport etsikara-panatanjahantena no nanamareny izany. Futsal nandraisan'ny université maro anjara eto Andrenivohitra. Tanjona nisy ny firaisan-kiny eo amin'ny sampianatra ary mba hisitonana azy ireo tsy roboka amin'ny zava-mahadomelona. Zavandremahefa Andra Kotomalala. Ny fampitoana tetsy amin'ny kianja mitafy mamasina indray ireo tanora sy mpianatra avy amin'ny université maro eto Andrenivohitra amakafy ny baolina kitra. Université 420 no mpandray anjara amin'ity hetsika karakarain'ny UCM Sport ity izay mankalaza ny fahafolontaonany. Atanjona nisian'ny firaisan-kina eo amin'ny samy tanora sy ny mpianatra ho ny mpikarakara. Ny tanora amin'izao mila zavatra anahoana ny mahatanora anazy indrindra hoe mba tsy hironana any amin'ny zavatra hafa zany fa ny fanatanjahantena ny tsara indrindra ampisehoana fa tanora mahavita azy matanjaka ary mbola eo tsara vonona hiatrika zavatra rehetra. Nanomboka ny 4 aprily lasa teo ity hetsika ity anitoy androany ny fifaninanana ary ho tanterahina rapitso kosa ny fahamaranana. Fanatanjahantena izay hatrany dia ho tanterahina ny fahaenina me tontolo andro izao ny hetsika tournoi intermédia fifanitsanana sy famaranana baolina kitra sy basket izay tontosaina amin'ny kianjany Barea Mahamasina. Ravirazafy Mahenina sy Tahiriny Aina. Naenitra ao amin'ny 7 aprily avy izao ny fimpitoana fara fisoratana anarana ho an'ny fifaninanana ara-panatanjahantena ifanaovan'ireo orinasa gazety azo atao ny misoratra anarana en ligne sy manatitra izany an-tanana any amin'ireo komity mpikarakara. Mbola mitoetra avokoa ireo fepetra rehetra efa napetraka tany am-piandohana. Misy nefa ny fangatahndreo namana mpanao gazety samihafa na ny eto-an-toerana na ny avy any amin'ny faritany dia ny hoe tsy tratra ilay 10 avrily fa emitra kely io dia ny komity mpikarakara
nandray fanapa-kevitra fa ho aembotra ny fahafito amby roapolo ny volana avrily zany a zay fisoratany narana farany ho an'ny handray anjara amin'ilay lalao tanterana izay mikanjany Bariany Mahamasina. Ny daty ihany koa dia naembotra ny fahin'ny volana may ho avy izao na ny basket na ny foot 7 dia tanterana eny mikanjany Barea avokoa. Tsivona fanefatra meny fivoriana ara-teknika andaminanareo iray vondrana sy ireo lalao tanterana ny 9 May. Eo amin'izay lafim-baovao izay hatrany dia resy ekipa ny Elon Chalon Frantsa ny Angoay latsaky ny 20 taona nandritra ny lalao ara-piralahiana ho fanazarantena andrana ho an'ny taranja baskety latsaky ny 20 taona 7 hatramin'ny 7 no isan'ny sarahany rodonta ny Angoay izay tsy ahivina fa hiatrika lalao fiadiana ny tompon-daka eran-tany ny basket. Vondrona by no misy an'i Madagasikara miaraka amin'ny États-Unis, Slovenia ary Liban. Ny fiantomboan'ny herinandro teo moa no efa nanao fanazarantena niaraka tamin'ny ekipa ampirenena malagasy. Mpilalao 13 no mandrafitra izany ary hitoetra amin'ny 20 aprily ho avy izao ny fanazarantena. Ny vaovaon'ny maresaka iraisam-pirenena ary ny oharany Inde amin'ny isan'ny mponina betsaka indrindra maneran-tany Chine raha ny tatitry ny firenena mikambana farany teo. Manodidina ny 1,700 tapitrisa ny isan'ny mponina ao Inde nanomboka ny volana aprily teo. Mitatitra ny andindiny izay bebe kokoa ary ravirazafy mahenina sy tahiriny aina. Tombatomba na isa ambany ihany no nataon'ny firenena mikambana atao Inde noho tsy fisian'ny fanisana olona efa 10 taona mahery zay. Everina fa mihoatra ny 700 sy arivo tapitrisa ireo indianina amin'izao fotoana izao ary mbola hitomba ao anatin'ny 10 taona ho avy. Araka ny tombatombana hatrany, 20 tapitrisa ireo zaza indianina voateraka tamin'ny taondasa, lasa lavitra raha oharina amin'ny Chine izay nisy zaza teraka manodidina 12 tapitrisa sy Nigeria izay nanana 4 tapitrisa. Hatramin'ny taona 12 no tsy nisy fanisanam-ponina tany Inde ary tokony atao tamin'ny taona 12 izany saingy nosy ambanan'ny Covid-19 ary tsy vita raha tsy ny taona 12 izay mbola tsy ahafahana mamoaka salanisa tena izy. Ny firenena mikambana noho izany no nanao ny fanisana ary namoaka isa araka ny tombatombana. Any amin'ny taona 7 ahina ho maro noho ireo olon-dehibe ny 520 taona mihoatra nisan'ireo tanora indiana latsaka ny 20 taona. Ambany ambany anefa ny faripaizan'ireo mponina indianina vitsy ihany koa no tena mahita asa ara-dalàna. Ny taona 20 dia nandray fanapahan-kevitra amin'ny fanjakana any an-toerana nanentana ny mponina metra ny isan'ny zaza teraka hifanaraka amin'ny fahefa-mividiny isan'ny tokantrano. Eo ihany koa ny fanentana na vehivavy andrindra ny fiterahana saingy mbola tsy ampy izany fanentanana izany hatreto. Izay ary no manakatona ampejin'ny fampahalalam-baovao tamin'ity androany ity mankasitraka anao nanaraka izany hatramin'ny farany tahaka ny mahazatra ho arahany eo rehefa avy eo ary ny vaovao ny fandaharana ahona marina sy ny fandaharana Global News. Aorian'izay kosa no anarahantsika ny horonan-tsary mitondra ny lohateny hoe Mirrors. Ny tena kosa ametraka ny veloma mandrapitafa ho amin'ny rahampitso indray tompoko.